Mbola mikasika iny vaovao iny atrany lojika hoy ny sénateur Rakotovoaza Olivier ny fametraha-pialany ny ministry ny vola sy ny teti-bola ny fanatanterahana ny vina pampandrosoana no roson'ny filoham-pirenena noho tsy hitovy ampijery hoy ny fanazavana zay noetiny. Efa samy nanazava teo daholo moa zany indrindra fa ny ministra mametra-pialana nanazava miantony fialana ary rehefa zoina ny zava-kalesany dia hitantaratra fa misy tsy fitovikevitra zany eo aminy sy ny président république satria ny président république no mandrafitra ny politika pirenena politika ankapobeny zany le programme le politique générale de l'état ka raha vo tsy mifanandrify amin'izay kosa ny ataony tanatanteraka zay miaraka aminy a dia veloko fa mety tsara mihitsy fametraha-pialana mba tsy ho lasa sakana zany amin'ny fanatanterahana tanjana voafaritsy ny filohan'ny repoblika zany ao anatin'ny PGE zay napetrany zany tanterahana baka ary isan'ny hevitra ihany koa zany ny fitanan'olona azy ka tsy dia mahagaga loatra fipetraka zava-totr'izay fitaotry fikorontanana ve zany tsy dia an'olona satria raha ohatra ka nanaiky ny toerana zany ny ministra dia veloko fa nifanitsy tamin'ny zay fomba fijery filohan'ny repoblika zay ny zavatra tanterahana saingy eo amin'ny faritan-tsara hoe ny fidirana sonoa anisany zany raha mety tsy hitovy-kevitra ao anatin'ilay izy mba varina amin'ilay izy fotsiny dia hoe ny sonoa dia kambanao anatin'ny ONU eo anatin'ny plaqué pilaminan'ny firenena mikambany ary izy koa fantatra fa nisan'ny firenena amin'ny lafiny ara-toekarena zany lasa lavitra kokoa zany ny manahirana tamin'ny fampitomboana ny arikerepirenena teto amintsika dia tsy lasa lavitra ny ohatra ny tokony hafana manatsara ny ady volany sy ny sakafon'olona zany sy ny farom-piainany